Mamyravatomanga foana no otrany voaresaka fa Andry Rajoelina manahoana ny resaka ngatsy tena tsisy dosie afaka anenjehana azy mihitsy. Andraso aloha Mamyravatomanga sy Andry Rajoelina dia samy manana dossier ary tsara fantatrareo fa efa misy ny démarche ataonay zay olazaiko rehefa avy eo kasika an'izay satria non misy natao secret d'instruction ary hitanao ma stratégique an'ilay izy raha vao tenenao meloa dia tonga le trondro dia mipiritsaka. Dikan'izay tsy azo tonga tenenina le izy fa aleo rehefa vao sambotra le trondro zay vao tenenao ina kay le nanenjehana anazy. Dikan'izay tsy tairina aloha zany ny dobo rehefa ohatra ianao andeha anjony fa aleo aloha izy calme eo dia mieritratra izy kay za ty tsy nenjehana dia mbola afaka manakarama mercenaire dia ampitaotaotra anao satria tsara fantatra dia zareo dia tena miezaka manao an'izao rehetrarehetra izao anakaramana mercenaire anakorotana anay. Ça c'est entre parenthèses fa ny tiako tenena dia hoe tsy Mamyravatomanga rery fa i Andry Rajoelina sy izay olona teo akaiky an'zareo ihany koa izay hitapoko hitam-pirenena fa nanao fanapara-pahefana na nabotika sy nandokodom-bola teo amin'ny firenena. Anisan'ny teneniko amin'izany Naina Andry Tsitohaina dossier CUA SMGD sy CNAPS. Nisy nahita moa zany araka naka sary tamin'ny DG-ny CNAPS teto any dia ny olona mieritratra avereny le vola nafindramina ny CUA tsy ny DG-ny CNAPS iny le napindrana volan'ny CUA fa le DG-ny CNAPS teo aloha zay lasa PCA ny Arlène samizao. Iny aloha zany ho kazava satria iny le DG-ny CNAPS teo aloha iny dia voatazona vonjimaika tany am-ponja tamina dossier anankiray nefa n'izahay mbola nametraka fitoriana be dia be mikasika an'ireo détournement rehetra atao ary ny syndicat ny CNAPS koa dia nametraka fitoriana fao be mikasika le dossier tao ary anisany tsy nisy suite zany raharaha zany na teny Bianco na teny Mpaka noho ny emprise zay le lazaiko hoe ny fatahorana noho ny geja ara-tsaina nahazo an'ireo ataontsika rafitra anankiroa zay tokony hanenjika reo. Tsy maintsy jerena zay dia atao mifandray amin'izay ampitsahivina foana fa nisy namany mandeha tokony mampatsiahy dia mandeha foana ilay fitsirihana na audit zany atao isaky ny ministera dia le izy miandry an'le valintsika zany vao afaka miteny hoe zao hoe fa efa tokony omeny zay nandritra ny tolom-bahoaka hoe tsy misy atao latsaka mihitsy zay nanao ny tsy mety naka ny fanana pirenena nanao tantely efa-drakotra ny harem-pirenena naka sy ny enana ny volam-bahoaka ny volam-panjakana na mitondra ny fitaovana ihany koa ka misy ingery zareo tsy maintsy rakory tonga dia mamadika ny taratasan'ny fiaram-panjakana ho an'ny tenany manokany nisy an'izany te dia efa mandeha daholo ny fijerenana iny fa ekena mihitsy le izy le resaka teo hoe na ny mpamoaka ny vaovao na ny mpanao gazety mitatitra ny vaovao mety tsy araka an'io satria efa tena maro be loatra ny resaka fanaovana zany barofo mihitsy ny malaza azy fanarorotana fanapara-pahefana teto amintsika fa aloha andeha ny fanadihadiana ahoana ry samy mandeha tsikelikely ihany koa satria le tsy vitandray banko kilo efa tena manara-penina zany mahatonga ny lanao apasy misy araha ohatra hoe miditsika ohatany miakitra am'izay fanadiady tazon'izany ranapikavana tena marina raha ohatra raha vo mahita izy tonga dia fanany raha vola foana tenanindreny tafanana zavatra ty am'zavatra zay tantana am'izao fotoana tsy maintsy mbola iaretany matripafipona le marina le misy faravantrana fa le fanjakana efatony dia fatokony miala-miaraka amin'ny tioma ka etsykilo zany etsykilo zany tokony hoe mba atao matanjaka be mihitsy afarana tena mahazo etsy Allô? Volamena rehefa tsika
Amono zany tenjena tokony fantakalo zany. Vakibe sy olona fantairategno any nareo mikatona firekona sirenona koana no tsy zavatra raha misy ny kafaramitetika tena mity zany fa tsy avelafotsiny am'zao zany ho afaka maimaimpona hoe efa tafatsokany de ho afaka fotsiny am'zao tsy mety zany fa manana fitsikolombana tokony ho aby mahafaly moa ny tena misy hoe efa misy firenena manaiky raha azy amty tongotra metsy ny amerikana zany teneniny miamy za famerena zany mba itony am'zany aloha zay zahatra tena takiny zay vam'zao tena sotra makasitraka mitondran'izay resaka fainokevitra sefy ihany zay ao anatin'ity 2 minitra ity de ohatran'ty tenen'le tenen'ny raha sefy teo hoe tsy mivita mora tsy vita mora manaiky ange manaiky fa tsy vita mora fa ilaina kosa le hoe mandraisa ihany andraikitra aloha anatin'le hoe tena marary ao anatin'izay le ndresana ritery koa tany zao nahitany hoe tany akazo be tany na ahoana ny tariananina na ahoana ny jireriananina fantatra zany fa tsy vavetivety fa kosa mba ilaina kosa le izy hoe io fa manomboka mihetsika satria ny manome tsy nisy nandray de enatry ny tanana zany ny miteny tsy misy mena enatry ny vavy zany ary mandeha tsy misy mijery enatry ny mpandeha zany ary de zany rehetra zany mba hahafahanao afaka enatra ho an'le firenena zany de mila manao aloha hitan'ny olona hoe manao fa ity antso ity raisitsika farany de anao miaraba tompoka verina ihany aloha zany top radio ndao azy nya zany tiako anotaniana zany nya zao veny hoe ny tiarana ampisaina ihany aika zany hoe cadillac vola vidalina re zany tena betsabetsaka ihany ny olona saikavelany hoe mibetsy midogna ampika raha nonalana vidandre sy karamana teo tonga de lavaka zay lavadasy tarafatakany tokony matava mihitsy zany ty fanjakany ty fa tokony raisana aizy re zany zao any ataminay azabela ze sahany avilo sahany andapitazakana sa aizy zany mitany amde fanjakana sa aizy re zany zay zany fantakina petraka zao fa nyandravela zany to amin'ny totona tena batena hoe tena raha tena la iko hoe Barack Obama mbola fiarahota teradirika eo zany any atako hoe raha ohatka rehetra ry filohampanjakana atao vidiny de azy de atao vidiny de atao mpanaraha fa io tekenareo de anatomreto karana tasiny ihany reto moa fa zany vao malagasy zany efa tafirana karera fa tena Volkswagen tena poapire ka eo zany mba mila hoe tena fisikina mako io faty aloha rehefa vahoaka malagasy Madagasikara raha misy tôbila hoe voaka amin'ny tanany amin'ny yes maro mikotana kelany kio fa nefa eno ihany zavatra tianao tenenany hoe aiza de nanao ana fandehan'le tomobile sy ny fiaran'ny filoha teo aloha reny satria na anisan'ny volam-bahoaka ihany kio ary nividiana lafo azo daholo ihany zavatra resanao teo am'tio avadika volam-panjakana nasoavana eno zay somary tapatapaka ianao fa eno ihany le izy fa hovaliana ho resahana zany ao anatin'le 3 minitra farany fandolosika eno andreto zava-maso reto ihany zao tafiditra ianao allo miaraba tompoko salamy manao zava manao salama fiazaka kitosy miarangamy mampandefa ny eritreritry de hoe le volan'ny raminaina vazaha tamiko napsa de zao le hoe miteny le tali généralny CNGD hoe ka nalaina nalaina tamiko nalainy commune tamiko indray le vola le abatsena de natao inona zany ny ndramana an'le vola nanaovana iny ohatran'ny mampieritreritra de abatsena ve no amerenana ny 11 milliards d'ariary tena ohatran'ny mampieritreritra zava hoe tena gaboraraka tanteraka tokony anaovana audit faran'izay enjany io fa tsy mampanderitreritra zany 11 milliards d'ariary ve de vola abatsena no amerenana vola nindraminao de nindramina natao inona zay zany mamiliana ny eritreritry nindramina natao inona zany le vola anaovana inona zay tena mahatonga saina de manaraka zay aloha mbola tsy matikololo mihitsy momba amin'ny préfet inona ny tsy abrogena an'io izy raha agnatin'ny namono zavaray volana sy tapany
resaka réquisition meny préfet iny nafaritra zaza volana sy tatany iny tsy abrozenany io fa mbola eo ohatra marikriko na mijery azy ary mbola miteny tena mifona am'le fomba fiteny fa tena io namon'olo io ary io nameny rehetrarehetra mafana sy mangatsina tonga ny zavatra faty olona sy narata olona sy any rehetrarehetra iny rangahy rehefa zay mbola misehoana ihany zay fa de raha soa de maniry ny fitondram-panjakana mba hiabrozena an'io tsisy ilana an'io préfet manderaka be io na mieritreritra azy ohatra zalahy maty préfet eny misy koa nge mena ambony mena fa atsika moa zany raisina am'le hoe le teniny te fa na de tiana lala zay indrindra no antony ana de tiana nainandresitoaina amin'izao fotoana izao de fa nisy ny fisavarana atao teny amin'ny trano fonenany de fa nalaina ambava ny vatede fomandry ny tsy piasa ray tao an-trano de izy moa zany le nanotanisika teo hoe izy le tsy tratra tao an-trano ve somary nandekelina akany ambanivohitra sa ahoana sa efa lasa alohan'ny taratasy famerana ny fivoahana satria ve izy nanao sy ny famondrana fahefany iny de fa tonga de lasa fa jereny le izy hoa zao raha tsy anontaniana mihitsy le tompon'andraikitra voalohany tamin'le raharaha de sarotra be ny fampitsaratsara eto zany hoe ahoana sy ahoana marina ny raha namana teo abatsena ve ny amerena 7 milliard ariary le ambony 7 milliard ariary ohatra sarotsarotra ihany zany nefa efa mahoraka be koa amin'ny commune am'izao fa tsisy volo tsy misy volo zany eo sarotsarotra allo eny tompo miaraba tompo miarabaza miaraba anareo amin'ny tompo teo de miaraba ny malagasy rehetra voalohantena moa de ty resaka gouvernemanta marina ny teny le teo le iray mandeha teo aloha hoe tokony andry an'izany hoe iray volana na roa volana vao tsaraina fa mila tenena fitaitairina zany satria teo aloha moa zany tamin'ny androny andradela de hoe zato andro tsy mihinina vita nefa tia mba ohatrany hoe mba misy maha efa fantatra daolona le lokalize inona le olana de tokony taitairina foana zany leo fa tsisy tavela fotsiny angatsitsika hoe anona fa iny miasa moa izy efa miasa fa tsy maintsy zay zany hoe tsy maintsy taitairina faharoa manarak'izay de resaka timoron-dava izy tsy tonga tokony tsy mandromandry manandraraha momba ny moron-dava ao satria zay nare zany ohatry hoe mbola teo avaoka resaka fa de efa hoe ahoso daholo reto kototandisy rehetrarehetra tamy le mpitondra zay mbola tsy zatra zany fa mbola ao koa hoe colonel fanefa ka miantsonareo mpitondra nde mato colonel asa nafa efa arinareo any zavatra misy ao zany fa tokony mba tsy varindrina ny raha vatomanga sy aminareo fa efa zavatra maro be zavatra konokononao ka miandry anareo zany mba hijery an'izay zavatra malaky ary fahapery manarak'izay de resaka le gendarmerie sy ny fitaovam-piadiana tokony akiziseny nareo mpitondra ny arma zay nalain'ny gendarme tamin'ny androny général-Ravalomanana satria de mbola ao amin'io gendarmerie daholo ny fitaovam-piadiana zay nalaina tanaritina zay fotoana zay ka tokony mba averina amin'ny miaramila zany no fitaovanao de farany momba an'izay raha vatomanga zay ihany ho avy any Almory Maurice any Emmanuel Macron amopan'ny ranga io zay zany no lalakariany io ka mba atao hoe na de atao hoe tsy marina ny teny zay vaovao zay fa de mba mampitonga tenatsika ihany taitairitsika zany mpitondra sorabetsaka tompoko misotranao maro lafo tokoa ny vaovao mifamoivoy etsy zeroa zany anakiroa ny raisiko teo le hoe moron-dava efa ela no misy ny zavatra hafahafa tany hoe amory olo zay sy ny sisa apetraonareo ny gendarmerie de efa nisy valiteny mazava moa tamin'iny tsisy an'izany gendarmerie foanan'izany mihitsy tsisy eritreritra n'izany mazava ny amin'iny allo eny tompo allo eo ary palmirabany topo radio avy tsymondrany salama tsymondrany le momba le raha-pirenena momba le perquisition vola 10 milliards io tokony amin'ny zavatra tokony ho raisin'ny fitondrana am'izao sy leo aloha contre le olona le manana poursuite judiciaire ireo mihitsy aloha contre ny zareo zay no mahatonga ny vola paritaka be io
mora hita manko sevian'ny volo eo taiza volo io no miainga fa tena ny fanakorontanana manao amin'izay herin'ny ray manontolo mihitsy eny le fitondrana teo aloha amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo olona mpanamboly reo miala amin'ireo dia ny volan'reto teratany vahiny reto karany reto rio koa ny tena isan'ny financier be dehibe amin'ny fanakorontanana resaka fanakorontanana io dia tokony hoe tiako hoe ahoana no fomba ho ataon'ny fanjakana zany mba tsy partage volo fa reo ny tena mampiasa ny volo be bebe mihitsy ary hiteraka zavatra be dehibe misy foy de tension hafahafa ny aorianao raha ohatra ka mbola mitohy ny fipartage volo na ny volan'ny banque centrale io ary tsy fantatsika tsony hoe ahoana moa zany zao ny ambombolo amin'ny banque centrale satria tany tao daholo naka zareo talohan'ny mitsoahany tany ivelany de eo no izy na io resaka banque io ary mba fantatra amin'izay la izy fa mino fa fitondrana manao an'io de tsy matoritory amin'izay zareo fa tena grave io tena mampihorokototra indrizy raha tena io fanakorotana sy famonoana resaka basy volo io izy no lanina 10 milliards pitaka ohatrano zany volanaovana zavatra le de zay mba tiako tenena amin'io momba farany momba le resaka GNZ sy ny karazana mba asio fray any le izy le GNZ aloha tena grave be le zavatra lasa resa-jaza le izy lasa resa-jaza ny ataonareo farany fa eo ne tsisy kapisaky andreo anampy anareo trony raha andehanao faneo koa sy anareo sy tsotra indrindra ny taraina an'ireo GNZ reo moa zany de ohatrany hoe misy ohatrany natao akila-bao sy ny sisa zay raha le firesaky ry zareo mienoana fa efa tsisy tsy vitan'ny fampiresahana ny tsisy tsy vitan'ny fampiresahana fa rehefa misy ho any fiovana tahaka izao de ndraindray fanimpanina zany ndraindray mety tsy arakaraky le noeritreretinao zay le sarotra no manome fahafapo miaraka ny rehetra amin'ny fotoana iray zay zany de mila efa fantatra fa misy an'izay io ny tsy azo adonona kosa nefa de hoe firaisankina sy samy fitondrana ny anjara-biriky nahavitanany tolona ny dikan'izay zany tsy misy olona azo hoe tsonitsoniavinao na hoe ambanina fa fifanampiana no nahavitanan'iny zavatra ray iny de itsika tena mino ngezabe fa fantatr'ireo mpitondra fanjakana ireo zany hoe noho ny fifanampian'ny vahoaka sy nireo le syndicat ny tanora ny mpianatra ny olotsotra ny mpivarotra ny mpitsabo no nahatonga azy ireo nomena fahefana mba hanatsara ny fiainana eto amin'ity Madagasikara antsika ity allo entompo miaraba tompoko miaraba nareo tompoko radio de miaraba ampiana hoe ta rehefa niokevitra marina mihitsy lay voalazanao ny akamaroany tsika vahoaka eritreritra ny ohatrany hoe miracle du jour au lendemain mialatsiny am'le teny baiko ny zavatra misy anefa ny tsy de zay loatra azo le izy azo le filana ao anatin'ny tsirairay zany ohatrany hoe te andikana be zany isika kanefa kosa iarahantsika malala fa lavaka be ny zavatra napetraka roa teo ary mbola mino fa mety mbola misy mandavaka ihany reo zavatra tsy kely lalana reo itsika eto moka ny vola be mamiliara reny avaizy reny aiza ny source araka ny tenyle ray aman-dreny teo namana teo hoe tokony ho hita amin'ny source an'ireny zavatra reny ny ao amin'ny banque centrale tokony afaka manome hevitra amin'izao situation zao hoe ireto sy reto avy ny olona tato amin'ity banque ty tsy olana zany afaka maneho hevitra izy efa fandovana zao ny tadiavina mikasika ny resaka ny olana dia sy ny-drano hita hoe tena misy fizahana be atao rifindram-panjakany ka ny angatahana amintsika 20 taona teo aritra ihany de alolo hiasy izy de hitatsika eo ndrainy zay fiovany toetra tompo eny ary tsisy anampiana tsisy analana ny resaka ao fa jerentsika foana koa ny isatsehatra fifamoivoizana zao ho an'ny nisy namana moa teo avy ny tosy
zany eny apasika sy anosy zato zany ge isa maraina ka tena oritery fitohanana be ayayayayayay misy zavatra mila jerena le izy a tsy voatery hoe hitarina ny lalana de arodana ny trano fa misy fifandaminana tsy maintsy ataotsika misy fandaminana tsy maintsy ataotsika tsy ny eny ihany a zany hoe tanjom-bato andoharano fotsy andrano mena ambobao ho an'zay makeny anala maitsy ambaty be mahalala tsara ny dozany zany hoe fitohanana zany a misy zavatra mila jerena amin'izy io fa ny zavatra nge azo rehefa alamina de milamime fa rehefa hoe akorotana de lasa mikorotana izy de izy koa nefany a tsy maintsy miala am'le fomba fanao mahazatra tsika de iny indraindray sarotra amintsika zanak'olombelona za efa amin'ny enina sasany amin'ny miainga ao an-trano de zay ihany any am-piangonana eto ny toerana menakavy de eo ihany be de be efanao taratasy atsoko fotsiny ny adzo zay omera de efa mba mampanatitra vola any a misy zavatra tatak'izay misy eto amin'ny tanàna marary atsika tsy mandeha any zany fa miantso ny dokotera de manoratra ordonnance avy hatrany izy de atsona fotsiny le pharmacie misy zavatra mifampitezantsika teto de misy zavatra tokony ahitsitsika de misy zavatra mila ajanontsika mihitsy de misy zavatra mila hovaitsika raha ohatra hoe le mivoatra sy miova zany ny tena tanjona allo eny tompoko yo mety fifandraisana mazava tsara ay verina kely ary aloha zany momba le toa le lazaiko teo momba le fiara lafo vidy le pora teo aloha reto raha zao any eo amin'ny toerana reto fantatrana avao reto misy olo reo rehetra reto ianao vakokatina ho andry katita kely any amin'ny EPP aloha fa ampitamana anjalany ampianarana nianatray de fa mamahasalavitra reto anaovana kasina ho andry zava-botsiteny amin'ny EPP edy boky tsarapasitaovakely zala fa vidividy teny fa teny ana teny apety foany amizy faharomanaraka zany mpafantarina tetatetatsiatra tsara ty hoe nitena hoe any fa nategeraga ny davita kely zay atsona hoe alay to tsy miaritra teraka la ena sony a raha koaty piato le mpanoana iza manaotra retika hoe tera iasa mahamito aromiteny any alo tena mba zany patilaratiabe fitopateosotradiole alo tika be patao alo tia raha misy mera bateko tapitra moa davita kely davita kely toko aloha elaela tsy niantso fa mety hoe tsy eto Madagasikara angamba izy na hoe mety tsy eto mety tsy eto amin'ny toerana koa izy mety tsy naheny onjapeo izy mety hoe lasa ny ambany vohatra koa azo eritreretina daholo zany fa davita kely fa izao hoe za kosa aloha zany manao antso ohatra n'ilay resaky tahina Razafinjely aloha amin'ny gazety Tanindrazana androany hoe alohatsika tsy de manao an'le fitsaram-bahoaka amin'ny Facebook sy amin'ny aloha marina nandray misy hoe tezitra sosotra fa nytendrom-po tsy mba namany de ny fokonge rano mafany fa eny misy fotoana zay le izy tezera fa aza manota fa ndraindray tena mifanometeny marary be tsika le fahalalana amin'ny teny koa mila ainy mampiasa satria tsika teo teritery de zao ny sokatra de lasa sokatra loatra indray voaka mivala de soavaly tapako fe fa aleo tena mifanaja foana nanao antso tsika teto de nisy mpiaino ny teny an'izay mihitsy andao hianatra hifanaja na tsy mitovy hevitra zao za tena hoe fotsy sy mainty mihitsy de tena mifanaja amin'ny resaka hevitra le tiako resahana fa sarotra ny manala ny ratrapo sady zay rehetery sarotra be manafaka manasitrana an'io allo ahoana izy miarava tompoko le miresaka miaranga le vola 11 milliard knapy any tena otra mahaboty fo ihany rendray natikery le orinasa ngeandro le orinasa fantaoma fotsiny nefa le vola nalana de natao zany le vola ary vola iny
tsy naina vazaha rery no tokony iray fa malatiana ravolo manana koa raha ty sa namoka fanazavana ty izy ohatrany hoe raha hitopatana le orinasa eo fa lalatiana mako mody mangingina fa izy koa anisan'ilay complicité amin'ny zavatra io sora toko ny CMGD aloha tena misy mpiasa ao misy olona miasa aloha fa miverina raha vao miresaka anitsika dia miverina amin'ilay efa resakitsika tany amin'ny ny famitena vaovao sy ny karazany alao andeha le fanadihadiana dia ny antenaina fotsiny ngamany mila mahalala tsara an'io ny mponina Antananarivo renivohitra sy ny mpandolatra kemoka rehetra ao amin'ny kanapo sasatra zay ry tele zay ny andrasan'ny olona normal be izy satria 2.10 miliara ariary zany iny tena entsany zany mahavita vitany zany dia hoe natao inona marina le izy allo eny kely vatsetsy mangano tsy io resaka SMGD io lavatra io na le volany fidanany be ny tanànany teo tan'izy parka ary mbola tsy nalohany any mihitsy miainga amin'io da verena amin'ny commune fa asan'ny commune ao ataon'io SMGD parka mivirako amin'io satria mba misy solution tonga dia mba mety mila fa tsy mila vola zany ty ho amin'le resaka embouteillage samy kaiky zao tika amin'le mety zany namana dia zao le izy ny polisy tsy misava papie intsony fa manaraka mihitsy fanarahan-dalàna dia misy ao misy direction générale de sécurité routière gendarme mitondra motara be re mpanakana lalany reny tsy mifidy na any ambanivohitra na ty andrenivohitra fa rehefa momba ny sécurité routière dia ataony zay lalam-bahoaka zany miasan'ireny atsangano reny misava ny papie io sy mijeriny tsara dalàna amin'ny bus rehetrarehetra fa mino fa miaina amin'ny atsasany bus io raha ohatra ka izay ny facteurana grevy eto amin'ity Antananarivo ity dia ny bus manao an'izay tiany atao ny bus mijanona amin'izay tiany hijanonana sady misy bus efa manetroka an'izeo dia voaloha efa angitory raisikapany ny varavarany efa karetsaka manidy azy misy zany dia zay misy le izy dia alao mihitsy manao contrôle inopiné manao contre avoaka eo reo gendarme ampidiy mahafinaritra reo fa tena miasa reo bandy reo ny sécurité routière ary reo no tena tahorona ny taxi be indrindra dia avoaka eo reny manasazy na zay fomba anaovana azy na hoe mampianatra aloha 3 mois dia mampiasa sazy amin'izay raha izay ny fa tsisy an'izany hoe mandeha gona zany reo dia momba n'le hoe tsy mahatsy azo misava fa misy problème masady manko le izy amin'izao tsy mahazo misava ny gendarme any amin'ny lalana dia minomenona ny chauffeurna taxi brusy mampangana reo misava nefa ny bagaziny zareo mihoatra ny 80 centimètre re ambony tapy ery ahoana ny fanakana ny gendarme sy ny polisy anao satria mihoatra ny bagazinao zay misy sy fantasy fandikan-dalàna zay ka ny fandikan-dalàna sy ny sipisavana aloha iny mba tokony azavaina tsara mihitsy fa misy disoefitra misy mal interprétation tsy dia mal expression manao an'izay zay raha lava dia misaotra anareo misaotaverana le resaky ny tao amin'ny polisy pirenena miezaky ny manakaiky vahoaka dia hoe tsy misava afa-tsy rehefa misy fandikan-dalàna inona le fandikan-dalàna misongona avy akavanana ianao misongona atao anaty fiolanana ianao santionany misongona ao anaty tetezana ianao mitondra entana efa mihoatry ny fetra ianao tsy misy jiro ny fiaranao nefa mandeha amin'ny alina santionan'ireo santionany fotsin'ireo mandeha mafy nefa mandeha mafy be anao efa misy famerana afanganam-pandeha misy limitation ana vitesy dia anao nefa manjany ny atao hoe fandikan-dalàna fa lisy tsy hoe tsy misavantsony tsy izay fa karazany fotsin'ireo fa zay olona manana permis mitondra fiara dia mahalalany atao hoe fandikan-dalàna amin'ny fampiasana ny lalam-bahoaka sy ny lalam-be io dia misy tokoa aloha le karetsaka tsy tenenana hoe kapoka raha misy an'izany fa vy mandehandeha mihitsy eny tompoka allo maheno fahasalamana manahoana ramose so nareo vao mazava andray mpampianatra nay taloha io nareo tena naletika misy avany fa nisy fandeteana avy tany mizalaly fantatra hoe amo le ministre bedemoda ohatra ndray le sekoliany nareo taloha navitaonandro mpiara-mianatra mihitsy zay ka ianao le ministre avy fotoana hoe mitony le ry dia mba nakahevitra tamin'ny mpanao gazety sy le mpiserasera rehetra atsony ngambo nareo
ka teny ilainy efa voarayany teny ilainy satria mahatonga miodina iala tahako zao ty globe Madagasikara ty taksinaharitsy loatra tamin'ny raiky amby 20 sy ny sisa nandeha amam-bolana dia no niasan'ny mpanao gazety miserasera tamin'ny ankapobeny de vetivety de nety le izy ka zay mba hampahirezanareo hoe tohizy le izy fa tsy misy ohatran'ny hoe fankafihevitry ny maro sady le olona madio fosy tsara sitrapo am'ty le tena fampandrosoana mariny ty ka raha ary zalaly hoe vaza teto tanana io fa tatara ty isy le voatanany moisy la mpiakolita tahaka ary mihetsiketsika be daholo igny areo zay le hoe mailomailo any le fotoana satria nampisoany tena fahaizany manimbaraka zay itiavany ary zalareo ary mampiasa ny vola fananana sy ny eritseritratresana lalàna tamin'ny fotoanandro ka ity moa hoe fahametsahana fototra vaovao dia iny io mba roso am'izay keo reto le zenyzetra satria ingia isan'ny nandrayzary fa tsy izy zay mitokony hoe sarotra be le sarengotra teny hoe zany nananona niba nandrayanjaro atao araka ny fitenonareo taoko de zay le samitonany darabrika satria alakilaha vaka mangitsogetsoka mihitsy nke Madagasikara nalovany le rony azy eto tamin'izay fotoana zay ka de manome renareo tao de mahazo tofony de mahereza de fitaso zay atao misaotry makasitraka anao iny ihany koa no mamarana ny antso sika tery angambany miresaka an'le zavatra rehetra teo de misy sika moa eto rehefa miaraka amin'ny Andriamatoa Danisy eo ihany koa tery le am'le voamaraina